Mazava fandarina eto monja-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay ora toandro ka hatramin'ny rora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena aoka zava famererana amin'ny fitorarivo talata fahadimy volana aogositra 2024 manatitra ny araba tokolasy tokovavy antsika rehetra manaraka ny onjam-peo vivavy izao atoandro ao ka tafahoana somatsara indray manatin'ny fandaharana okazava mampatika andehanjanasony eto amin'ny fanolorana miarabanao ihany koa mara amin'ny lafiny teknika kobatanina oatsika naiza toerana misy atsika amin'izao atoandro izao na ny totoerana na ny any ambanivohitra rehetra na ny any ampitan-dranomasina sy ny any amin'ny toerana rehetrarehetra zay anaranao an'izao fandarana okazava izao mananga iny sika rehefa avy hoe fandalana izy fa ho avy eo ny lolo Madagasikara tahina andrenandrasana zay ataontsika hoe manana ihany koa ny faneho-kevitra zay hoentiny amin'ity an'io ao anatin'ny famakafakana zay hoentina fa miandrasana moa ny atongavana eo fa tsy maintsy tonga eo ihany izy rehefa tonga eo izy dia raisitsika ampifaliana hiaraka amintsika ao anatin'izao fandarana okazava izao fa ifampiara-bankira aloha isika zay no enetany ara-banantsika rehetra ry-piainao jaina makasitraka makatela indrindra toko hitra ny akombava misongadina amin'ny akrapensika ry-piainao jaina manam-pahaizana manokana ny sadeka miara-mikaroka vahaolana momba ny fagnotrana Prime ministre Tsay Christian efa tonga eto Madagasikara ny FBI fanambanina mpanao gazety rehefa tsy zaka ilay fahefana dia mametra fialana fiara katikata mifoaka olona maro tetsy andotam-penaka olona ray maty 4 naratra mafy Madagasikara tsy maintsy miroso amin'ny fandrakofana tara vaovao ny lalam-pirenena fa 7 mbola anatin'izay akombavao zay ihany sika rahaboinina 777 efa eto Madagasikara ny FBI anadiady hoy ny Premier ministre Mayotte tovovavy malagasy 20 taona maty nisy namono vondrona sadek RIDSP 2020-2030 iadian-kevitra ny anamafisana ny fifandraisan'ny samy mpikambana tsenany sabotsy Antsirabe nanolo-tanana ny asa fanarenana ny lolona lalatiana Rakotombazavy maraparana an'izay akombavao zay sika nisy namono tovolahy iray hita faty tao anaty rano lemaka dabara ho voajary ny velaran-tany 2,000 hektara fiarahamonina fampianarana bral isam-pirenena no ampiasaina eto Madagasikara Stéphanie Iverna hiaraka amin'ny vokatra vaovao fihaonana antapony sadeky manomboka ny fivoriana ireo mpiasa-panjakana ambony CGSOI nahazo volamena 2 volafotsy 4 ny malagasy zay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry-piainao jaina makasitraka makatela indrindra tokoka efa natsidikitsika tany lomo fa ho avy eo ny lolo Madagasikara na ny sénateur Tahina Ndrenandrasana zay resadresaka amintsika ihany koa hitondra faneho-kevitra ao anatin'izao fandarana okazava izao fa mialohan'ny andraisantsika azy dia teny kely indray mipita fotsiny angamba no hoentsika hoe be loatra ny
rivotra fanasavotana toetsaina sy rivotra atao hoe fanakorotana-tsaina ka ny zavatra mampalahelo dia tsy ako fitavan'olona ntsony fa hatrany amin'ny ray aman-dreny sy ny ankonany dia izay tianao ampangaina sosorapotaka dia ataotao fahatany daholo izany hoe mivoana tanteraka amin'le toetsaina malagasy ny zavatra misy ankehitriny kanefa iza manao an'izay malagasy ihany manam-poizina malagasy mamelatr'olona efa tonga ny eloholon'ny Madagasikara sady vovongeza be nafinaritra no ataontsika hoe arizay indrindra ny mba nanasantsika azy androany izy moa dia anisany mitondra tolotanana ny ty fandarana okazavy ty ary lasaina manokana mihitsy izy androany satria vovongeza be ary anisany hoe fahasoavana ray lehibe sady honazy no an'ny malagasy no an'ny firenena zany izy daholo dia ny lolo Madagasikara tainandrenandrasana miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana okazavandray miaraba namana mamy Patrika miaraba ny teknisianna ary miaraba ny voaka malagasy tsy vaky volona ny eto antoerana na ny any ivelany manjoitsy tapaka n'izao fandarantsika zao misaotra an'Andriamanitra zay no voalohany teny misaorana an'Andriamanitra hatrany amin'ny fitahiny sy ny fikarakarany amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny ho an'ny malagasy ary indrindra moa fa ho an'ny tenanay faharoa dia misaotra ny fitondram-panjakana misaotra ny Andriamanitra filoham-pirenenan'ny Ratsoelona izay manohy ny asa fampandrosoana ary mametraka an'izany atao hoe rafitra takin'ny eto toerana indrindra fa ny raisam-pirenena izany 10:30 no efa nipetraka ilay lalàna fa izao fitondram-panjakana izao indray no manatanteraka ny zavatra voasoratra ao anatin'ny lalàna porofo anankiray indray namana mamy Patrika isika mpiaino ajaina fa tsy manao ambanin-javatra ny sehatra rehetra izay ahafahana mametraka an'izany atao hoe Madagasikara mandroso izany ny fitondram-panjakana taretin'ny Andriamatoa Ratsoela sy ny praiminisitra Tsay Christian fa mijery izay ambaindainy ny fametrahana ny cumul dia mametraka ny Madagasikara eo amin'ny sehatra raisam-pirenena izay ahafahana milaza fa afaka miroso ao anatin'izay fampitokisana sy fanomezana tokony ao anatin'ny fiarovana ny olona sy ny mombamomba ny maha olona ary ny fahafahana ao anatin'ny fanalavana cumul tsara fahafantarana amin'ny ankapobeny angamba dia azosika hazavaina tsotra izy hoe komisionna malagasy miaro ny maha olona sy ny fahafahana amin'ny ankapobeny izay misimisy ny firenena efa manao azy na ty Afrika indrindra moa fa any Frantsa any zany ny frantsay moa cumul ny azy fa ny atsika moa mahamalagasy azy dia natao hoe cumul ary io sehatra io dia natao mihitsy hiaro ny olona sy ny momba ny olona na ny olona ma ara-fizika azy fa eo koa ny olombelona ara-moraly zany hoe ny donné ny anarana ny mombamomba n'ilay olona mombamomba n'ilay zavatra atao betsaka atao ao isika no nahita an'ireny ilay karazana fake reny zavatra maro na sary na soratra na endrika identité na olombelona na zavatra anankiray ampiasaina amin'izay everina fa tokony ampiasana azy nefa tsy mifanandrify akory ary dia izy moa nosoretanao tao anatin'ny fanombohan'ireny misy manao fotsiny hoe transposition amina situation anankiray hoe io namana mamy Patrika fa hitanay nanjono dia rehefa nanjono izy ohatra zany rehefa nanjono izy dia nisy requin hita tany ho any dia hoe io namana mamy Patrika ilay nanjono lay namono an'le requin io nefa le requin biby arovany zavatra zay zany le zavatra arovana anankiray ny zavatra arovana anankiray ihany koa lay fametrahana toky mihitsy n'lay investisseur na national ny groupe industriel sy ny commerçantsika zao dia mitaky an'izany mihitsy hoe taky fiarovana mafy ny mombamomba ny zareo efa misy ny zavatra maro isan-karazana izay napetraky ny fitondram-panjakana reny digitalisation ny fametrahana n'ireny lay numérisation sy ny zavatra maro isan-karazany ireny dia mafisina
ao anatin'ity rafitra anankiray ity zany a reny zavatra rehetrarehetra reny a anomezana an'izay a fiarovana sécurité amin'ny akapobeany mba tsy ahiahy zany a na ny eto toerana na ny any ivelany a amin'izay famatsim-bola mba tsy ahiahy ny vaoaka malagasy amin'izay hoe rehefa tonga ianao a dia antanina hoe eto ianao manao soni fa atao inona le soni atao inona le anaran'le olona atao inona le mombamomba n'le olona ary efa sanatria misy olona ratsy malveillant mampiasa an'ireny zavatra reny a dia efa tsy azo akeny lalàna efa miaro an'izany nefa ny cumul ihany koa rehefa misy zavatra ampiasana no mombanao na momba ny olona anankiray a dia tsy maintsy zany a mandalo amin'izay ilay hoe fankatoavan'ny cumul aloha zay vao mandeha ninninona zany zavatra mahavoakasika ny maha olona sy ny mombamomba n'le olona sy ny fahalalàn'le olona dia ny cumul zany a no gardien an'izany zavatra zany zay zany raha azavaintsika amin'ny akapobeany olona maro no tafiditra ary mamorona n'ilay ataontsika hoe commissaire ao anatin'ilay cumul io na manamamy patrika ary avy amin'ny sehatra maro isan-karazany tsy hoe sehatra mpiasa-panjakana fotsiny ihany na mpanao politika fotsiny ihany fa misy société civile ao misy industriel ao misy maro isan-karazany a misy mpitsara ao a izay a mamorona n'izany a ataontsika hoe mpikambana ao anatin'ny cumul zany izay voalaza ny lalàna ihany koa fa tsy afaka miandany araka ny fianianana zay natao na amin'iza na avy amin'iza ilay sehatra ka ianao misaotra ny tenako fa ny tenako indray dia misaotra ny fitondram-panjakana ary miarahaba ny fitondram-panjakana na tafapetraka somatsara n'izany satria défi zany folo taona amin'ny akapobe ny folo taona théoriana nge vao tena hoe tafapetraka tsisy nanao ny lalàna mety nivoaka tamin'izany fotoana zany fa tsisy nanao mihitsy fa andriamatoany rajoela sy ny fitondram-panjakana hoentiny no mametraka ary sa mametraka hoe ndao apetraka ty sehatra anankiray tya mba iarovana ny olona sy ny momba azy ny mifanoatra amin'izay moa mety betsaka ny olona iteny hoe fataizynareo sy ny sisa sy ny sisa ny fotoana sy ny fandaminana ny ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia tsy maintsy arahina dia tonga ny fotoana vao miotarako jamais nefany ao anatina fametrahana an'izay rafitra zay ny zava-dehibe masany fitondram-panjakana mametraka masany fitondram-panjakana mandray fanapahan-kevitra amin'ny fametrahana ny zavatra tahaka an'izao manoloana an'izay toe-javatra rehetra zay andriamatoa Madagasikara teo zany betsaka ny zavatra ho arovana sy ho arahamaso akaiky ao anatin'le izy ho fanampiana ao anatin'ny lala fampandrosoana zany mazava ho azy ho tanitandalàna sy ny sisa Madagasikara ny zavatra mba manitikitika sy tiana antaniana hoe misy fampiarana lalàna mafy zany amin'izy io satria raha raisina zany ohatrany hoe misy fandraisany betabe raha ny eritreritro zany hoe ho fanampiana ny eo amin'ny resaka serasera mihitsy ve dia eo ihany koa tsika efa manana an'le hoe service de doléance sy ny sisa raha tsy mangrika manamafy ve manampy sa ho maleo tena mihitsy le resaka cumul ny cumul dia rafitra anankiray tena maleo tena zay no mahatonga anazy hoe olona maro a zay avy amin'ny sehatra maro no mameno azy ary raha vakianao ilay lalàna 7 tsipika 7 eo a dia amin'ny akapobeany izy tsy miankina amina iza na iza zay no teneko hoe fahasahiana lehibe ho an'ny fitondram-panjakana no mametraka rafitra tahaka an'izany izay ilana olona ataontsika hoe mendrika ny ho ao anatiny izay fitokisana lehibe nomeny fitondram-panjakana ao anatin'izay nomination zay satria marina fa tsy afaka ny tontena fotsiny ny olona hoe za hiditra ao na zahanao ao fa reo entité rehetrarehetra reo dia nanolotra tamin'ny olona zay hiditra ho membre n'ilay cumul araka n'ilay fepetra zay resany ilay lalàna zany tsy miankina amin'izaniza tsy resaka communication fotsiny ihany fa ny sehatra rehetrarehetra araka ny voalazako teo zay hoe raha ohatra ka mahakitikitika ny données personnel ny identité an'ny olona ny mombamomba n'ilay olona ka vao kitikitika zany dia ny cumul ny miaro an'izany voalohany indrindra ary raha misy ohatra hoe lalàna aroso na misy tolo-dalàna na tolo-kevitra aroso ka mety avao kitikitika ny maha olona ny olona anankiray
ny identitén'olona anankiray ny donnén'le olona anankiray dia azony kimila tao a ny milaza hoe tsy mety zany zavatra zany fa aleo ataotsika an'izao na ataotsika an'izao azony kimila tao ihany koa ny manasazy ary izay a dia fahefana lehibe meny lalàna azy zay raha misy ny hoe sehatra ny mpanasazy a dia ny fitsarany zany a tsy sanatria izy ioatra ny fitsarany fa kosa hoe azony atao ny manome sazy a an'ireo olona zay entité mampiasa tsy andrariny ary tsy ara-dalàna an'ireo données personnelles na ireo identité ireo a izay manohitohina an'izay a maha-olona ny olona izay satria voatoana ny fahafahany voatotoana ny maha izy azy a dia azony kimila tao zany zay eo anatrehan'izay nefany a ny voalazany lalàna ihany namana mamy patrika raha misy indray fanapahan-kevitra izay raisan'ny kimila ka tsampan'ilay olona fa mbola tsy nahafapo azy dia afaka mampiakatra izy any amin'ny conseil d'état dia ny conseil d'état indray a no organe zany a de recours an'lay décision zay a raisan'ny kimila amin'izay fotoan'izay fa nyzay tena zava-dehibe zany dia lay antoka nomen'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny kimila lay antoka omen'ny kimila amin'ny asa zay nakiny lalàna aminy hoan'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka monina eto Madagasikara sy izay olona anorina sy anao zavatra eto Madagasikara amin'ny fiarovana ny momba azy sy izay fahafahan'izay izay ny tena zava-dehibe satria iarahantsika malala tao ao somary misy gaboraraka ary izany nataonao tao anatin'ny fampidirana ny fandarana antsika teo zay a betsaka loatra lay manararoatra nylay ataontsika hoe fahafahana au nom de la liberté dia mitenina mamokana miresaka zavatra zay mety tsy voamarina akory mety mbola tsy hananana certitude akory nefa de efa avoaka manohitohina fahafahan'olona zany mitonontonona ny anaran'olona na mitonontonona identitén'olona na mampiasa ny compten'olona compte fake na malaza be ny Facebook sy ny zavatra mampiasa compte fake amin'ny anaran'ny olona zany rehetrarehetra zany efa nisy ny cybercriminalité sy ny zavatra hafa fa mbola namafisina satria tena saripady ilay identité an'le olona saripady le maha-olona an'le olona izay zany lay ataontsika hoe averiko ihany fasahina goavana apetraka ny fitondram-panjakana dingana goavana zay nataon'ny fitondram-panjakana nametraka ny tia kimila ity ary asa goavana miandra ny kimila ihany koa ao anatin'izay hoe fahefany pouvoir de régulation ny fahafahan'ny olona izay tena zavatra lehibe zany namana mamy patrika ary antenaiko fa tafida somatsara ny afatra ary afaka somatsara reo olona zay mpikambana ao anatin'ny kimila amin'izao ataontsika hoe mandat iainany voalohany zao a anatanteraka tsakany sy andavany a an'izay a asa nakiny ny firenena tamin'izay afaka anaovan'ny olo-pirenena fitarainana ve zany kimila ny gajo ny kimila zao fa azon'ny olona anaovana fitarainana ve sa mianja ny zavatra misy ny kimila dia amin'iny ny andraisan'ny fipetra sy ny amina rehetra na rahan'ny vaovao sy ny zava-misy rehetrarehetra zany ao anatin'izay zavatra ny tanysain'olo zay mbola hipetraka moa ny brao a mbola hipetraka ny mipitsopitsony hoe aiza no toerana ho tenena pahibe maso zany a aiza ny toerana afaka andehanan'ny kimila tena azo anatonana satria organe natao hiaro ny vahoaka natao hiaro ny olona sy mombamomba azy mihitsy io a dia tsy misy sakana izay mahatonga hoe tena defingaza be fahasahina lehibe nataon'ny fitondram-panjakana izao zavatra atao apetraka nanomboka omaly zany le nanaovana ny fianianany reny hitako mihitsy ena nanao fianianana makasitraka indrindra ary misaotra antsika rehetra ny teny zay nao dia fa misy zavatra mitsanga soma mampalahelo ary mandreraka ary indrindraindrindra manafitohana ny zavatra misy eto amin'ny tany sivirena satria lasa diso mivoana loatra any amin'ny zavatra tsy tokony ho eritreretin'ny saina mihitsy ny zavatra misy eto amintsika andriamatolo olo Madagasikara omaly moa ny vaovao zany de hoe nivoaka tamin'ny fahanginany tanteraka artezitra ny reniny malagasy rehetra ny vadiny filoham-pirenena zany manoloana ny resaka roplanina lasa ampidirina engrenage amin'ny zavatra tsy tokony ho eritreretin'ny saina misymihitsy ny zavatra tiako ampitaina anoy ianao rehefa avy eo dia ny hoe
eto amintsika ve zany ny zavatra eritreretina sady fanontaniana mipetraka ao anao moa zay no fanontaniana apetraka amin'ny olon-drehetra mihitsy ny hoe rehefa tojo amin'ny toerana anankiray ny olona anankiray zany ka manana ny andraikitra sy ny fahefany manamaizy azy de misy tsy tia mitombona ny hoe misy tsy tia satria tsy zakan'ny olona iny de mitady fomba maro samihafa entina hiampangana an'le olona kanjo efa jerena zavatra tsisy tokony ifandraisany ny antony de tsotra raha ho tenenina mantsy zany hoe tsisy ifandraisany de mety hiteny ny olona hoe mampatika koa zany de faly iaro an'le fitondrana na iaro an'le filoham-pirenena sy mivady non meko mihitsy miprofongeza be anazy ty hoa satria miditra amin'le karazana famakafakany tsika efa mbola hitondra ianao rehefa avy eo ny zavatra tiana resahana de zao hoe président Rajoelina ny filoham-pireneny ny vadiny filoham-pirenena samy manana ny andraikitra raisiny izy ireo ao anatin'le izy ny zavatra misy mananjanaka izy niteraka ara-dalàna anisan'ny tombony ngeza be ho azy zany ny zavatra rehetrarehetra misy am'izay toerana misy azy zay satria izy moa mba tsy maniry ho filoham-pirenena na izy de indraindray mba mety manofinofy ao anatiny eo hoe rehefa mba tonga filoham-pirenena de mba mety ho tsara karamako manana moyen ampianarako ny zanako any amin'ny sekoly matanjatanjaka na tsisy olana zany azo atao tsara zany fa kosa ny fampianarany an'le zanany any sy ny mety hoe hipetrahany sy ny relation satria en tant que président ohatranao zao za zao faly be manana relation amina sénateur anankiray mba afaka amin'ny style afaka miresaka afaka mizesta any amin'ny namako hoe namako any ary fantatro tsara zany sénateur tahina andrenandrasany zany de indraindray mba misy mampita hafatra hoe mba ohatrany zao de ohatran'izay koa le zanak'le filoham-pirenena logika be le ray aman-dreny raha ame ny relation zay mety ananany satria indraindray zany mandrato fianarana ny velany any sy manao ny asany de misy fifandraisany d'un côté anankiray koa logika be ny ampalaza azy hoe zanaka président de la république Madagasikara ireny olona reny mianatra ty ohatra inona ny tokony ho problème-le olona am'izany zavatra zany ny zavatra miseho ndray théorina de zao mandeha indray ny korotsikorotsina resaka roplanina sy ny karazany mitady fomba ny sasany ampidirana rivotra tsy tokony rivotra isy mihitsy ao anatin'le izy inona tokoa moa zany mba hidiran'le zanak'le président am'le roplanina tsy hitako ane logika be reny mpianakaviana ny mamany raha hiteny hoe fa maninona kosa zay de atao an'izao fa mety hiteny mihitsy ary ngamba ao anatiny hoe fa inona ny ratsy nataona ianareo fa inona ny tsy mety natao amiko ny vahaolana angeza be satria raha miresaka olana moa zany de tsy maintsy apetraka ny vahaolana ampianaro tsara ny zazy mesa tsara de rehefa tonga amin'ny toerana ambony mba misy ny ataotsika hoe mari-piainana mety anananao de zao aza ilonana rangaha aza enjehana fa ny tena tsara tokony hifanatona de mifanampy fa tsy hitako zay tokony hoe andeha anaovana zavatra ohatry zany ny problème ny sasa manko de misy mivoyany io zany le zareo tsokany andafy tsy mety tafaverina eto tsony de reny zao raha iza manokana raha hevitra ara-politika reny ny tena tokony tonga de manova nationalité tanteraka am'izay fa tsy ho gasy tsony mandrak'izay satria jereo mifanehonkevitra entany malagasy namany sy ny tanindrazany ary nge aratsiny any amin'ny toeran'olona de ny olona mipetraka any mijery anao de manondromolotra anao fotsiny fa ino ty ataon'reto olona reto kina moa zany ny eritreretanao momba malagasy de même hatramin'izao zany mandeha hatramin'ny resaka satria mandeha eo moa zany efa misy ny kimila moa anao fijeriny matanjaka be mampita resaka laingy sy vaovao tsy marina de hoe alao sanatry mivava ve apetraka amin'ny fanontaniana tsy apanga averiko tsara apetrako ny fanontaniana tsy apa hoe eto ty anaovanay azy fa aty aminay tsisy sa manenjika anay zany fa zay efa ty andavy tsy azon'ireo kitikitiana aparitaka io resaka io fa aza matahotra nareo fa velao hipanika ina amin'ny fantiny andao toe-tsaina maka izy manana olona zay na am'izay ngamo tena mampalahelo ary ataoko hoe zava-dehibe zany zavatra taritresaka hoentinao zany na mana mampatrika ray aman-dreny ny tena na
na eto an-tany ny zanaka na efa misy efapahany efa lasany an-danitra any dia mahatsapa foana hoe marary zany menaky ny ainy zany, marary zany somby ny ainy zany rehefa ireo ny voatonontonona na voaketikitika na inona antony na inona zavatra lazaina dia marary foana, indrindra fa zany reny tsy mandao ny zanany zany, ny reny miteny foana ny momba ny zanany na inona zavatra misy, ary eo ambony ny zavatra rehetrarehetra au delà de toute chose amin'ny hoe première dame Ramatoa Mialy Rajoelina reny izy ary dia rariny sinitsiny loatra raha mba manao fanehoan-kevitra izy ary mitaraina izy ange tsy mampiasa fahefany, izy ange tsy nanao abus de pouvoir raha ny teny hoe oka kosa re fa dia tsy rariny loatra. Raha ny teny ianao hoe filoham-pirenena zareo rariny raha mampiana-janaka amiko indray hoe talohanina filoham-pirenena azy ireo dia mpandraharaha ireo nanana ny fahefana ary nanana ny fahafahana afaka nampianatra ny zanaka, ary zany angely tsodrano nometsika ny zanaka atsika foana araka ny voalazanao matoa ny filoham-pirenena ny Rajoelina nanorina n'ireny sekoly maro isan-karazany reny, nametraka n'ireo infrastructure eo dia mitsinjo zany hoe ahoana ny mba ahafahan'ny zaza malagasy miaina ao anatina zavatra tsara, miroso miandalana ao anatin'izany fanatsarana sy ny fametrahana n'ilay fanatsarana n'ireny sehatra rehetrarehetra reny ny fitondram-panjakana izay taritiny. Ny zanany kosa efa ela no efa niditra ary ny volavolaina, isika malagasy dia mametraka an'ilay hoe adala ny toandraina ary dia miezaka an'izay hoe iotra an'izay vitan'ny dada vitan'ny ray aman-dreny no ataon'ny zanaka indray, dia mijery lavitra isika manosika an'ilay zaza mba ahita tsaratsara kokoa, tafavoaka ilay zaza, tafavoaka ilay sombiny aina, tafavoaka ilay menaky ny aina, normalina be izy raha mba miasa sy manateraka an'izay mba nofinofiny ao anatin'ny sehatra izay ny anarany karaka ny voalazanao teo hoe mampalahelo ihany, tena mampalahelo no hoe sombiny aina gasy ray gasy reny mitovy amiko mitovy amintsika rehetrarehetra, ny ireny olona zay ompaina sy omena ny teny mafy amin'ny réseaux sociaux sy amin'ny fomba fanehoan-kevitra maro isan-karazany reny, ary dia gasy miteraka ihany koa na dia ataontsika hoe miperaka ny ivelany, gasy miteraka ihany koa na eto an-toerana ary no mamoaka an'ireny fitenenana ireny dia mampalahelo izany. Ny sehatra anankiray faharoa izay hitondrantsika fanazavana dia ny hoe marina fa politiquement personne politiquement exposé zany reny olona ireny dia ny faits et gestes rehetrarehetra dia raha ny olona maso ikeny zany fa izany nefa tsy tokony ananatsika zona ananatsika fahafahana manao an'ireny fanompana sy ireny le atsanga tsy hamanora an'ireny, raha misy ny zavatra zay mety mahasaringotra na mizatra mety atahorana na mety zavatra zay tsy fantatra ny miseho dia eo ny sehatra maro isan-karazany izay efa mandray ny andraikitrany, izay efa mandeha ary miroso ny fitondram-panjakana ihany nge namana Patrika no miteny hoe efa tonga eto ny FBI ianao ve zany ianao miantso polisy aleo re ny fanaty adina izay efa miroso no andeha mantatra sy ndeha hiteny, fa isika kosa zay mety mihevitra fa mahalala maro mantsika no efa mpitsara sahady, maro isika no efa mpanao fanaty adina expert sahady, maro isika no efa zatsina izaro ao anatin'io réseaux sociaux io ka manohitohina tanteraka ny zoan'ny tsirairay, indrindra moa zany hoe zo ny reny zany, indrindra moa zany fo ndreny zany tsika malagasy na manao Patrika na 80 taona ary olona eo 70 taona ny reny ray aman-dreny mbola velona dia zaza foana ny anaranao na 80 taona ary ianao ary marariny ny fony foana, satria izay no mampiavaka atsika ny vahiny ange, izay no mamalagasy atsika ange, izay no makolotsaina malagasy atsika ny hoe mampiavaka atsika amin'ny olona rehetrarehetra. Ka raha miteny ny olona hoe efa majeur reo olona reo, oui efa majeur izy, fa ny fondreny ny poirana le kibo ny finosana mihitsy
no tsy mety mipetraka rehefa misy mahazo azy fa marary na ny tananao ary ane marary na manao mampatrika hitany mamanao zany izy miteny de reza ny tananao ty zatso izy de karakarai ny tananao marary na inona antony naparary ny tananao nandeha teny anao hoe nateny satria anao nanamboatra tomobile de mipiti an'le clé ny tananao de hitany reninao iny ry narary ty tanan'ny patrika avy taty nge mba de tsofony mamanao karakarainy mamanao fitiavana zany fitiavany reny zay tsy miova hatramin'ny poirano masoandro ka hatramin'ny letehana masoandro eto mialany am'ty ambony tany tsy miova zany fitiavandreny zany ary zany no mahamalagasy ny malagasy fantatra ny malagasy rehetra zany na manamamy patrika mitempo ho an'ny zanany mifondreny ary izay no ankerezana sahady ny filoam-pirenena mivady indrindra moa fa Ramatoa Mialy Rajoelina araka ny voalaza hoe ny mpankahala betsaka fa raha namoaka feo kosa izy ny hoe mba aoka kosa zay mba betsaka ihany nandeha betsaka ihany no enona betsaka ihany no mijerena fa ty kosa re mba ampy mba niaritra ihany niaritra ihany nataoko ihany ny tsy hiteny tena ohatra ny hitako ary ny toerana misy azy amin'ny mahareny azy nataoko ihany ny tsy hiteny fa tonga kosa ny hoe mihoatra ny azoko ekena lay teny avoaka ny olona zay tena maniratsira ny asan'ny fianakaviany maniratsira ny asan'ny zanany sy ny mombamomba ny azy mianakavy de mba namoaka feo izy rarany sintsiny kosa zany ary mendrika ny ataontsika ho metsika ny fankahirezana sy ny fanohanana izy amin'izany atao hoe kibo ny finosana zany satria tsy mora ny miatrika an'ireny teny sy ny fanompana maro isan-karazany ataon'ny olona ireny nefa ny adidy ilay fitiavana nyty Madagasikara ty de manosika azy ireo anoy sy roso hatrany amin'ilay teny nomena sy ilay toko nomena ny vaoaka malagasy de hoe ahoana ny afahantsika mampandroso an'ity firenena ity na manamamy patrika. Ohatrina ihany fahitanao Andriamatoa olo Madagasikara eto amintsika hoa rehefa misy zavatra goavana zay tena hoe tsapa tokoa fa hoe ilaina ao anatin'ny sehatra mifampandrosoana mba hoe ampandroson'le Madagasikara zany andeha amin'ny sehatra ambonimbony tsy haiko ianao raha mahatsikaritra hoe misy manao facteur de blocage foana za tsy teny hoe mizara hoe malagasy fa za kosa nefa miteny hoe matony malagasy nametraka ny safidiny amin'ny olona zay tia ny hitondra ny tany sy ny firenena de anana ny fahatokisana fa ny olona ametrahana an'izany no mety manana fisainana hoe hanao zavatra tsara na hanao zavatra tsy tsara zay zany ny zavatra misy raha mandingitsika nandeha nisy ny jeu des îles misy nefa tsy tanteraka eto zany bakatsa bakaro mandeha indray ny fivorina lehibe sisisa ikrevany sasany problème mandeha indray zao teo moa zany nisy ny COI iny wawawa ny ara-politika de tonga indray ty ny resaka sadeka ato de zava-misy any Andriamatoa olo Madagasikara toujours les mêmes têtes no hita amin'ny ainao manjery manao faneho-kevitra zao fa ny tombony anankiray fotsiny de zao efa fantatry le malagasy le izy zay aloha lafingray hoe fantatra ary le malagasy mahafantatra hoe tombotsoa ngeza be no trandrahany le Madagasikara de izy moa zany ny ray aman-dreny mitondra Madagasikara Andriamatoa Rajoelina izy ny filoham-pirenena ny tsara tanteraka zany ny vahoaka malagasy zao hoe ao anatin'le
filoham-pirenena sy le ray aman-dren'le firenena tena miombom-peo amin'le vahoaka malagasy ve le mpitondra sa filoham-pirenena mety hoe tsy miaino na tsy mampafantatra zavatra betsaka an'le malagasy momba an'le firenena valin'le izy nefa nita de tena tsona fa fahombiazana foana ny vahiny mahita fahombiazana foana no hita ao anatin'le izy zao tonga ty amin'ny fotoana anakaiky na iza no fanazavany de etako tsara moa tamin'ny adihevitra sasany reny fa ny tena mba manara-baovao tsara lazay fa hoe tsara vitanao le filoham-pirenena de gaga ianao hoe tsara vitany ty filoham-pirenena ty fa tena ianina neteo izy izy ohatran'izao de nametraka de izy zao ohatra mahalasa saina ihany le izy hoe crédibilité ana mpanao politika manao ahoana no mivohy ny zavatra ohatran'izany fa raha ohatra manko ka miteny fotsiny hoe izy aloha mitondra eo de aloha hiatrika ny zava-misy mba hafahafa kokoa mianao zay fa le itenenanao an'le tsara vitana ohatra safidy-bahoaka io tsy andeha miresaka tsara vitana na hoe salamizany ka hoe ny olona koa ie mahay mitsara sy manara-maso zay moa le tsy atao amin'ny okazan hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy amin'ny zava-misy rehetrarehetra de io miverina am'izay any amin'ny resaka hoe sadeky filoham-pirenena no filohan'ny sadeky de eto amintsika misy mpitondra teo aloha de mpitondra sasany tena mahay mangina hoe vitany azy de samy mangina de samy mipetraka de samy fa misy mpitondra mandraky ty le androany oa foana misy olazaina foana tsy misy kanefa le izy ataontsika hoe zavatra tsy mitondra soa fa zavatra mandeha makany amin'ny resaka tsy araky ny tokony hoeritreretina hoe tsy mampandroso akory tsy ahitana avokany tsy ahitana iny eo zany tena hoe resaka somary manahirana hoe eto amintsika hoe zany Andriamatolo olo Madagasikara ianao moa zany ao anatin'ny fitondrana mihitsy mazava ho azy hoe efa mahazatra ve ny zavatra ohatra zany hoe rehefa misy zavatra ohatran'izao de andondray de davana problème na fony ianao mbola tsy nanatoerana ve nanana fisainana ohatra zany azafady tompo mialatsiny mba manotany satria mety ao anatin'ny crise natoerana koa céline de crise ake mitsangany etso mipanyle crise etsy mety amle tsy hitanao ihany ilazana azy eto mbola tafiditra ao anatin'izay ankona hoe io ndray le pisolelaka io na ohatran'izany tsika angamany tsy sanatria hoe manaso azy be fatany na manamamy patrika fa isika mitondra n'ilay foto-kevitra hoe andao jery miabo fa tsy hoe andao jery miba ny izay no mahatsara n'lay hoe leadership politika zay metin'ny Andriamatolo Filoha Rajoelina sy ataontsika hoe ny ekipa zay miara-dia aminy de izay le fitaritana n'olona hiakatra zay hijery zavatra tsara hijery zavatra mety ary ny tsy mety raha mbola azo arenina de arenina raha tsy azo arenina de miditra ao anatin'izay ataontsika hoe fanasazenana fandevenana mihitsy aloha hijanona any fa tsy mety zany zavatra zany zay fahasahiana sy ny fomba fijery zay vitsy ny olona tonga teto ary tiako indramina lay fitenin'ilay olona lazaina teo hoe tsara vitana tahinjanahary izy tsika nge nino an'Andriamanitra ary tsika mametraka fa ny mpitondra de apetraka Andriamanitra ary zay mpitondra apetraka n'Andriamanitra zay na mafisan'ilay tenenina hoe ny feon'ny vahoaka de feon'Andriamanitra zany hoe manamafy zany lay olona miteny hoe vitana lay vitana ny avy amin'Zanahary andao arekeny raisitsika pozitif zay teny zay na manamamy patrika amin'ny tena hoe tena tsika miaraka amin'ny filoham-pirenena hoe avy amin'Andriamanitra lay vitana Zanahary no naname azy mametraka zany lay nahary lay tanomasina zay de atsika ty Madagasikara ty hoe mizavatra zay apetraka ary tanterahany sadaika ny sadaika sy ny zavatra maro zay efa nitranga teto na teto Madagasikara zany nareo fiatsona ny filoham-pirenena amin'ny sehatra irasam-pirenena maro isan-karazana azo adinoina fa natsonany ny filoham-pirenena manatrika an'ireny le fivorena irasam-pirenena reny tsy sanatria hoe izy ny te sehoseho na izy ny te
lazainy olona hoe oeraoera tsy sanatriny zany sanatriny vavaladiny lela fa misy fanasana everiny olona fa raha ohatra ka tsy manana ny toerany zany filoam-pireneny zany tsy manana toerany zany Madagasikara zany afaka tsy nasain'ny olona na afaka tsy nampitenen'ny olona afaka tsy hanaovan'ny olona hoe ndao ianao mba manao conférence kely miaraka aminay manazava aminay inona ny zavatra zay nentinao ary ahoana ny fomba nitondranao an'izany hevitra izany fa tena mahaliana anay ny zavatra ataonao ao Madagasikara raha ny zavatra vita sy nitanay no horesahana. Io mantsy indraindray na manamamy Patrika ny tena atao anatiny tsy mahatazana ny tsy horesahako ilay hoe misy olona zay minikitry fotsiny tsy mitazana ary tsy mahita ny zavatra vita sy ny zavatra atao fa misy ihany koa karazan-javatra zay tsy hita raha tsy mivoaka le olona dia rehefa mivoaka aty ivelany vao matazana hoe ay ve misy an'izao izay ilay entina indray azavaina amin'ny endrika hafa ary ampisehoana amin'ny endrika hafa ny hoe revoaka malagasy manana zoa amin'izany atao hoe fampandrosoana izany tsika zao ny fomba anaovantsika azy zao ny fomba natanterantsika azy dia tonga amin'ity sehatra ny hoe sadaika ity isika vita zany tamin'ny herinandro hoe ny resaka faroma ekonomika mbola mitohy ireo fivoriana maro isan-karazany ao amin'ny sehatra n'izay ataontsika hoe zany sadaika zany tsy nampoizin'ny olona ny fahatanterahana zany ary nety maro ny mivavaka hoe aleo rangatsy asiana araky ny voalaza hoe ahoana ny fomba tsy ampisany io dia avoaka daholo zao endrika fanaratsiana sy ny teny maro isan-karazany zao mba hanakanana fa tsy mba faly ve ianao gasy tsy mba mirehare ve ianao malagasy mandray an'ireny fivoriana iraisam-pirenena ireny hitan'ny olona ny taninao anisan'ny zavatra hitantsika zany zao raha mpanao gazety ianao dia nanadiady ny vokatry ny ataontsika hoe tourisme eto Madagasikara dia nahitatsika fa tena efa misy fivoarana lehibe ary manomboka tsy maharaka reny hôtel reny betsaka ny artisan antsika mahazo ataontsika hoe tombotsoa na eo raha ny ataontsika hoe fahasarotana dia mahazo tombotsoa ao anatin'izany akorotanao le firenena ilay malagasy mitovy aminao mihitsy no sahirana rehefa avy eo zay zany ilay magaga ao anatin'ilay fomba fijery sy fomba fanaratsiana no lafatra ny hoe sika foana no miteny na manamamy Patrika hoe ny lafatra tsy misy fa azo arenina ny zavatra rehetrarehetra fa ny fomba fanehoan-kevitra kosa ny fomba filazana fa tsy mendrika Madagasikara ny andray an'izany fivoriana sadaika zany dia mampidina n'ilay asan'ny tanyrazanao ianao zay midradradratra hoe aizy ty Madagasikara atao ahoany ty Madagasikara misehatra anankiray zay mba hampipoitra n'ilay firenenao indray amin'ny sehatra iraisam-pirenena amampireharehanao fa malagasy no mitondra na eo ny mahafahavalo ara-politika ny filoam-pirenena dia malagasy izy alohan'ny zavatra rehetrarehetra ary zay mamalagasy azy zay no ataontsika hoe anaovan'ny défi goavana hoe io dia ataontsika zay tsy maintsy antanteraka any fivoriany sadaika io satria lay Madagasikara mihitsy no mise en jeu lay momba ny Madagasikara mihitsy no hoe raha rehefa vita somatsara zany zavatra zany dia hitan'ny olona ary mipetraka amin'ny toerany ray sahaza azy akoatra nyray sommet international sy ny fivoriana iraisam-pirenena maro isan-karazany zay natao teto dia io fa navita zavatra dingana goavana ray lehibe indray Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fifandraisana ara-diplomatika fa eo amin'ny sehatra ny fifandraisana ara-ekonomika sy ny maro isan-karazany mampisokatra ny Madagasikara zany amin'ny lafiny ataontsika hoe industrialisation araka ny voalazanao ao anatin'izany angeny misy ny fanakalozan-kevitra sy ny fanakalozam-baovao maro isan-karazany hoe aty aminay mbola malalaka aty aminay manana programa tahaka an'izao zay ka miinteresse anareo tahaka an'izany any keo fireneny reo hoe ay ve ianareo afaka hanaovana an'izao ay ve isika afaka mifandray ay ve isika afaka mifanometanana ahoana ny fomba anaovantsika an'izany dia hanamorana ny fifandraisana ara-paritra zany ohatra ny hoe raha teo zao renylay groupement ny industriel malagasy reny dia satria lay industrie mihitsy no avokavoky ny ekonomia dia afapory zareo na ny teto Madagasikara na reo mpikambana firenena mpikambana ao amin'ny sadaika nandritry n'iny forum industrie zay natao teto Madagasikara ireny zavatra lehibe zany ho an'ny firenena ary dia manokatra lalana makany amin'ilay hoe mahasoa rehefa ireny no mipetraka dia andrandraina mihitsy ny hoe hiakatra indray zany ny
toerana misy any Madagasikara rehefa tanteraka somatsara reny programa maro isan-karazany izay ny fampiresahana sy ny fanakalozana ny fanomezana vaovaoa nandritrin'ireny a forum ireny ny ivon'ny février sadaika moa dia erahantsika malala fa amin'ny faina amby folo amin'ity volanyity fa fito amby folo ny volanyity zany na manamampatrika dia andrandraitsika somatsara fa ho vita somatsara zany a efa miomana tanteraka amin'izany fitondram-panjakana malagasy ninninona mety ho sakana ninninona mety ho endriny dia miezaka tanteraka ny afahantsika tena mizotra ary andraisantsika an'izany fitondrana ny filohan'ny sadaika zany indray a amin'ny fomba ofisialy a manomboka amin'io a enina amby folo ny volana aogositra io. Rehefa eo mbola manana fotoana dia matololo Madagasikara fa metsika sehatra aloha ny mpiaino hitondra ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday mena ny larana 034 53 031 78 033 60 649 54 ary ny 032 91 901 20 raisy navetrany ary ny antso voalohany mirabanao tompoko miraba tompoko no monsieur Mampatrikary mirahaba ny technicienne sy ny mpiaino maneram-pahany ny viva ary tena miarahaba ny monsieur le sénateur faly amandreanao monsieur le sénateur satria tamin'ray andro dia efa nanontany olona anankiray a nanontany olona anankiray aho hoe anakana izy le monsieur ina le sénateur fa tena mitsitahita isony ianao tao kay moa zany ianao zany nisy zavatra hafa zany nataonao manaraka an'izany mikasika ary idradradradraiky foana eto amin'ity viva ty ny hoe fialonana hatrany misy nay mainty ny zavatra rehetra eto amintsika eto tompoko raha vao tafitafita le olona dia tonga dia ialonana zao ny zanaky ny la famille présidentielle inona moa ny hidiran'le olona hoe izanaky président manao zao makany a Dubai izanaky président izanaky président hoentina hitrany amin'ny président mitondra ny zanany any ore olona mba nieritsereta re fa ianao izay manesika n'io président io manesika n'ity fitondrany ity mba inona moa ny vitanareo manesika ry anareo any famille présidentielle reo zanaky président marina sady taviny volony le ankizy sy faly anareo mahita an'le ankizy hoe ay tena mba saratare kosa reo ankizy reo ka ohatra hoe le ty fialonana jalousie morbide ozy izy ny vazaha mba hasaharo fa tena sy mitondra makazy ary ny fialonana tompoko matoa ianao mialona ny olona sambatra sy anary fotoana anarasy anao na anarasy ony faharoa manaraka an'izany mikafika an'le hoe honorable za aloha eto nareo misy olona miteny eto hoe atao honorable foana ry izy ty ry rola rasiraka ry fidèle amiko reny olona reny sy manaza tena tompoko sy miandrika an'izany atao hoe honorable dia ny fialonana koa mbola ho teneko ndraiky le hoe rehefa eto amintsika Madagasikara taloha tadidiko rehefa sy ny olona iny dia atao hoe pakafony iny dia nandeha mpanao palapatony iny dia nandeha zao ndray rehefa sy tiana le olona dia atao hoe mpamosafy mpangalatra zany keo aloha iny fa zao ny eto a Madagasikara koa aloha ny tompoko tokony mba jerena ihany satria firy moa ny fivavahana eto a Madagasikara firy ny antoko politika eto a Madagasikara mba tokony mijerena ihany koa izy reny satria fahitako azy ny hatramin'izao aloha izy ty ny katolika ny iny ty
ny katolika ny tena hitako be manao don mampianatra olona zareo ny ataon'ity Père Pedro raha ohatrany moa reo olona mpivavaka rehetrarehetra miseho anazy mpivavaka reo raha mba manao salan'ny Père Pedro tafitany isika misaotra tompoko izao nabetsaka ianao dia makasitraka lazatsika ny antso a 034 53 031 78 033 60 640 59 amin'ny 032 91 901 20 raisina betrany ary ny antso manaraka miarabanao tompoko miarabany vahiny aty monsieur le sénateur Tailly voalohany indrindra mahakasika an'ilay resaka fikitikitihana ny zanaka malagasy ny zanaky ny filoham-pirenena ao anatin'izany za tena mba te hametra-panontaniana monsieur le sénateur hoe ity ilay système vaovao ndresana teoty ve zany a mety ahafahantsika ihany koa mifehan'ireo olona manaonao foana any ivelany an'ireo maromaro izy ireo fa misy tena olona tena miteny raty varararaty manao fanompana fanimba-vano tena hoe tena tsisy tsy azonao eritreretana mihitsy hoe mbola mba malagasy ihany ve reny olona ireny fa na filoham-pirenena na ny zanaky ny filoham-pirenena na ny olona tsy mitovy hevitra aminy dia tena ohatrany hoe tsisy lalàna mifehany ivelany any fa afaka manao an'izany zareo satria amin'ilay tanindrazana misy azy dia ohatrany hoe mampatonga saina ihany hoe manahoana fa ny fifandraisana ara-diplomatika na fifandraisana ara-fifampifehezana Madagasikara sy ny amin'ireny firenena ny ivelany reny satria tsy tena se permettre mihitsy reny olona reny a tena manivaiva sy manirakira mampiasa ny resaka réseaux sociaux io amin'ny teknika isan-karazany ka iza tena mba metraka fanontaniana mihitsy hoe misy lalàna afaka hitezana an'ireny olona reny dia fa tafahoatra tena manivaiva na ny kolontsaina malagasy na ny fiainana mahatotsika fotsiny hoe raha vehivavy le olona manao an'ilay izy a matsiaro menatra ny tena hoe amin'ny maha-vehivavy ny tena vehivavy malagasy mitovy amin'ny tena toy izao ny toe-tsaina toy izao ny toe-kaseo any ivelany any manala baraka lehilahy le olona dia ohatran'izay ihany koa ka izay mba tena malasa eritreritra satria iza tena miomba ary tena mampiaro ny zon'olombelona tena mametraka mihitsy fa manamelo ka ary tena mipaky ny fifehezana nyreny olona ireny satria eto amintsika maty ny fifehezany ampiaro ny zon'olombelona indraindray mandringa le izy ny zon'ny mpanolana no edivana fa ny zon'le olona voaolana tsisy piresaka ny zon'ny mpamon'olona edivana fa ny zon'le olona vonola tsisy piresaka any le fiarovana zon'olombelona eto amintsika ka lasa ohatrany hoe tena manao fitaovana politika sangalana fambolana ivelany ihany anakorontanana fireneny rehefa tsy mipetraka mipetrana izy azony le mpiaro zon'olombelona sasany fa lasa manao mpiaro zon'olombelona politika ka lasa miteraka fikorontanana eto amin'ny fireneny ka ozy hoe misy lalàna mifehan'izany ve amin'ity zavatra vaovao tonga eto amintsika ity monsieur le sénateur raha misy ny fiara-miasa azo atao vonony zay toko iara-iasa aminao fa ataontsika zay mahatara Madagasikara sy maintsy mandroso Madagasikara makasitraka tompoko isao nabetsaka ianao dia makasitraka valiny ianao any amin'ny farany ino tompoko miraba tompoko misaotra tompoko misaotra betsaka indrindra nanomena fitenenana ary miaraba ny sénateur tonga soa na makafakatsy nanazava teo zay ary miarabatsika rehetra miaino ny okazava marina le tenin'le ramatoa tamin'ny voalohany teo iny le milaza hoe raha takan'ny Père Pedro daholo ny mpitondra fivavahana teto Madagasikara dia foana tompoko ny fahantrany eto Madagasikara izany ka olon'Andriamanitra nijery ny lafiny rehetra na ny ara-panahy na ny ara-saina na ny ara-nofo protestante amin'ny teny aminao io miteny amintsika rehetra io tsy za dia mijera sy mandoka ny atsaram-po sy ny atsaram-panany Père Pedro fa raha takan'izany daholo ny mpitondra fivavahana teto Madagasikara nandroso ny firenena milamina ny tany sisy zany dadahalo zany na olona mahanta zany teto Madagasikara apetraka eo ny amin'iny mikasika ny mpanohitra ho anareo mpanohitra okanareo atanty zay fanakanana atao aminareo
matantesa ry anareo fa anareo ane mamelo olona milaka milaka fa rehefa veretsin'olona anareo milaka mioaka ka o zay hoe matantesa anareo aminareo mpanohitry midradradrada manaratsy zao fitondrana zao na ny filom-pirenena de misy tsy mirarany fianakavianareo indrindra fa ny fianakavian'ireninareo sisy mahafantatra anareo misy aminareo mpanohitry zany tanindrazan'ireny tsy ahoany na ny fianakavian'ireny tsy mahafantatra azy fa iranona ony a hanao politika zao avantsika hitanareo am'izany miara-tsy mpagnany fianakaviana azy tsy tiny teny eny tompoko mirava tompoko eny tompoko mampatry miarabany andriamatompo tena miarabany teknisiany miarabany vahoaka malagasy ny amoa zany tsotra kely ny zavatra mba teneniko hoe makahery anao andriamatompo sy vadinao korazy a fa ny olombelo eto ambony tany de tsy miala amin'io hazo avo a alandrivotra mahireza tompoko fa reny olona koa za miteny anareo zao a ary niarany zavatra tena nampalahelo mihitsy ny zanako ohatra hotantaraiko aminareo eto fa izy indray moa efa mova Andriamanitra zao a mijery midina fa tsy mijery miakatra ohatran'izany ny zanako lahatokana tompoko ny endrika indrean'olona hoe nan'olana ka ny dadabeany ihany nan'olana le zaza ny zanako tsy salamasaina mipetraka ato an-tranoko fa ny kohaka ny antson'Andriamanitra fa mivaly teny eo ihany dadabeany nan'olana le zaza zany tompoko tsy afaka amin'olombelo io aratsiny io fa raha mbola misy kosa ao Andriamanitra zao andriamatofoloha Andriamanitra nametraka anao teo asa matahotra fa tsy maintsy mivaly io ary rakibo ny fonosana fa nononona ny nampitomanina ranomaso mivaly ranomaso rangaha sao ta tompoko miraba tompoko miaraba namana mampatrika miaraba koa ny vahinytsika ay mandrena jaina sénateur miaraba ny teknisiana miaraba ny namana pianso eto amin'ity fandarana vazava ty tsy matsinanana ihany ty namana elaela zay miaraba ny vahiny koa satria elaela zay vao enindray izy mitondra vaovao mahafinaritra fa za moa tsy de naraka tsara n'le famakafakana teo fa ny apahany fotsiny tratrako de miaraba ary makasitraka ny vaovao no entiny teo androany ny ay ny zavatra tiako resana de hita tokoa ny zavamisy ny mitambazotra tserasera sy ny tariny iny mikasiky ny filoham-pirenena sy ny ankonany za moa de fa ny olona zany a rehefa tsisy zavatra aminantsony de lasa mitra ny vie privé-n'olona indrindra ny fanaovana politika gasy am'izao mampalahelo le izy a fa ny ay zao ny zavatra hitako a be de be nefa teo aloha teo fa io fianakaviana io modely tena modely misy na iza faly na iza sy faly fa reo olona reo tena modely misy raha mbola eto vahoaka malagasy indrindra fa ny olona nitondra de eto Madagasikara ny olona ambony tena modely reo fianakaviana reo de gaga mahita le zavamisy fa za zany de ohatran'le tenen'le madama teo tena ray aman-drenareo ray aman-dreny reo ary modely arak'izay voalaza teo na iza iresaka na iza iteny de no fotsiny ho an'izy mivady zay ho an'ny filoham-pirenena mivady satria reny fomba ny olona rehefa tsisy tsony ny zavatra hoe ana de fanaratsiana de miditra amin'ny vie privé-n'olona amiko reny ohatran'ny zavatra eno moa misy ohatra zay rano atondraka andamotsy ny gisa reny fa tsisy mampiontsana akory de zay ny tondrako an'le asa ary za moa eto de niteny foana reny fanakiana nataon'ny mpanohitra reny za zany tena efa tsy mahavahiny anatsony satria zao raha iren'olona reny ny toteny efa tsy ohatr'izao tsika efa be deabe ne zay nataon'ny mpanohitra zay e fa efa mahay politika ho an'ny gasy zay de tadio efa nahazo lesona be deabe de eritrereto anefa re olona menimeninareo efa nisy olona ny teny zay a etsy Ambatolampy ny farany hitany de mividy crédit manjato hoe de mitatatata amin'ny radio zay ny akamaroan'ireo olona mitatatata reo fa zany mba mivoa ho an'ny mpanohitra mivoa
mahita manamorona ny route nationale rehetrarehetra miaina atsimo miaina andrefana miaina avaratra miaina tsinanana fa be lehibe ane zany fotodrafitrasa vita zany fa eto ry zalahy dia mitatatata eo dia mahasamy laza misy fa sisy ninina vitan'ny filoham-pirenena za zany tena gaga misy fa avelako eo no makasika an'iny fa zao ty indray mba vaovao tiako resana vakansy ny andro zao dia mivoaka daholo ny mivoaka mandeha mamonjy vakansy dia zao ny zava-misy rehefa mandeha dia misy vanim-potoana io frais io miakatra manao location anao dia miakatra ny frais miakatra ny location dia ny olona nefa tsy maintsy mandeha dia inona ny zava-misy mandeha amin'ny fiara mba moramora ny zavatra mora zany retompoko dia misy antony ary be dehibe ny zavatra mety hitranga na izy rasy na izy tsara fa mba manena prix izy mahita n'ireny lozam-pifamoivoizana misy reny isaky hetsy sy roa reny dia mamanontany tena satria ny olona te handeha dia ny mora no jerena ny fiara zany tiako resahana io mba rehefa te handeha retoko aleo mandany vola amin'ny lafo toy izay mandeha amin'le mora satria ny akamaroan'le fiara andehanana reny ny atreter aloha dia be dehibe eritreretany hoe tsy hoe za manarasy ny taxi be eto Antananarivo raha ohatra eto ny raisina ohatra hitasika reny ny taxi be reny nefa ny akamaroan'ny olona raha avy eto Antananarivo izy ho any amin'ny province reny ny akamaroany raisin'le olona hoentina makany amin'ny 10 kilometra eritrereto fotsiny na ny fazarana amin'iny lalana iny ka ny ahy zany dia mba manafatra satria mbola misy lavalava le fe-potoana aleo mandeha amin'ny lafo azo antoka toy izay mandeha amin'ny mora nefa dia jereo reny tranga misy reny amoizanain'olona foana isaky ny mandeha raha vao misy ny lozam-pifamoivoizana dia mba apetraka izay zany ho an'ny rehetrarehetra fa tena mampalahelo le izy satria be dehibe tao ao izay ny lozam-pifamoivoizana zay ny ainy namana fa be dehibe niditra fa dia makasitraka namana makasitraka koa ny vahiny sotra indrindra tompo isorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa raisitsika ny antso manaraka miraba tompo Salona mamy miraba tompo salona lefa tosenateur androany angamba mamy aloha mba manana olona mba ho vahina kely sady misy fandarana anandianany tao amin'ny fahitalavitra raha vavo mazy ho anandriamato serza zafo mahova ianao ka fa raha fahalalako azy andriamato serza zafo mahova mba anisan'ny nanana andraikita ihany tamin'ny 83 tamin'ny androny andriamato zato aribery dia mampagaga nefa dia zao inona moa mavikanarotany izany nizay amin'izao fotoana izao manao ny zavatra zay ny zavatra dia mitondra ny mahita teny eniny ianao izao maty nanao filazana hono le ministra ny fitaterana nasolona teo hoe andraikitsy ny fa tsisy idiran'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre dia andriamato serza zafo mahova nefa raha otroresa dia tereny fotsiny reny vaovao apetrapetrakotsika satria ao anatin'ny fitantanantsika nazakazaka ny amin'ny fametrapetrahana zavatra tokony hijerena ny tantanana ho maro-potitra n'izao ndany zao faharoa resaka ropilanina ny tena malaza eto ary eto misy le sénateur dia mametraka hoe ny PM mangeda olona efa tany amin'ny sehatra ambony lenta zany vao tafitra PM tsy miposy le olona zay raha ndesaka izy ohatra ny miantso polisy le olona dia prime ministre izy indray no miantso an'izao any velany any dia ozy aho hoe matoa izy miantso dia nametraka izy fa tiako nipetrahany io asa dia gaga amin'izay ianao fa zay miseho sehatra retaka miseho mahay politika ao zany alaindray miseza zany voalazainy amateur seza zafondrahovy tsy fantatra tro zay rehetraretaka manana sehatra lazaina mahay politika dia mamelo fijeriny fa tsy petrapotsiny ty fa andeha ho any amin'ny tsy faliany mihitsy Madagasikara manoloana ny zavatra nisio matoa prime ministre ny teny hoe za mihitsy miantso andreo misy dika an'izany ahoana ny etsony zavatra faty azy ahoana ny etsony zavatra faty amin'ny filoham-pirenena fa mahafantaty izy fa tsy misy zavatra tokony fantasana zany amin'ny chef de gouvernement
dia mampatrisa apetraka eto ty zavatra tia eto sika mizaha azy zavatra faharoa tenenina dia tsotra atao foana amin'izao fotoana izao raha mbo misy zavatra fahafa atao raha matovady amin'ny filopiramina atao ny zanany tena marary mihitsy ny andoha sy ny fijerindreo hoe mahita zany hoe zanaka ny filopirenena mifandray amin'ny olona any ambony any tena olona manamaizy azy nyle filopirenena teo lohany amba nahitatsika législateur nalatsaka maire tampotsika nahiano an'le filazana tena spécial mihitsy fa nivoaka tany amin'ny université raitra be reny ary apetraka ao maire eto Antananarivo misy ngany sy nalahelo an'izany e tsisy niallo an'izany e fa ny atsika maire teto Antananarivo tsy mivoaka tany e fa teto Antananarivo sy université teto ny anarany e fa resy nyle nivoaka avy tany eo ivelany reny ny ideny etony tamin'izany eto hoe posy Antananarivo raha io ny apetraka eto ohatra ny anahirana ka zavatra tenenina tsika tsy mila andreny tsy miresaka andreny tsika fa ny atsika andesahany misaotranao monsieur le premier ministre tena apetraka ao anatin'ny tena fitantanana mangarahary Madagasikara mataonao masa nametraka andreny dia tokony tapina dao ny vavandreo rehetrarehetra reo faharoa zahay aty amin'ny 335 conteste dia mametraka mihitsy manaitsy zay ny rano filopirenena sy mivady aman-danana ny zavatra tiana apetraka na izaho miresaka zao ary za tsy velomin'ny fanjakana hoe io vola dia ampianareo reny zanako anareo fa ny fahaizako ny maizaha mba ezahako zanako ampianariko arisyary dia malahelo venareo amin'izany fa ny anareo nareo tsy lasa lavitra e ny anareo zavatra fiainanareo raha manahirana anareo telo mifeo eto Madagasikara voalohany ho anareo mpanohatra tsy misy olona manaraka anareo ao misy olona tsy mihaino anareo ary misy olona nefa mihaino ny TGV zany zavatra zany fantatrika fa raha misy olona nihaino anareo tao efa lasa lavitra ny fijerinareo C11 lasa C10 lasa groupe 5 4 farany rava tanteraka amin'izao fotoana zao tsisa zay momba anareo tsisa atahoranay anareo za misy législateur le pitereto foana manao hoe la marche en avant zahay miazakazaka mandroso zany TGV za fa tsy membotra ary zany tsy atao remorque hoe ataosika na ina fa tsy maintsy mandeha zany ary mifantatra 2028 tsy maintsy tonga tsika monsieur le sénateur mbola manana fanantenana zay fa ny zavatra apetrapetrakay ngamba tadidinao monsieur le sénateur reny kabaro filopirenena tany Mananara sy Sonerany Vongo sy Vatomandry reny tany Marotsetra reny hoe ny fotoana itokanako zava-betako mihitsy tsy misy tsony amin'izao fotoana zao zavatra apetrako mahireza monsieur le sénateur manaraka akaiky anao rehefa miresaka ianao na ao anatin'ny sénatorial na iza naiza ho zay manamaizy azy zany olombelo zany manana feno ny fahalalana sy mipaizana entiny fa tondrandreto le olona tsisy ilana azy reto mamea voninahitra monsieur le sénateur hoe la fanapahana sy fitazomana ny toerana misy anao ianao mamea voninahitra mampatrika soana betsaka ianao dia makasitraka allo miraba mampatrika miraba tompoko Damiana Simdrany ino tompoko za aloha dia tena tsy mahay misorona fa tsy mahay misorona fa misorona pinaiko fa dia za aloha dia ny zavatra hitako hoe raha ohatra zany hoe teo lasa lavitra zany ny fanjakana iray dia tokony anara-dalàna ny vahoaka ao aminy sika anara-dalàna bezy ary manana mpitondra isa-tokony gaga nefa fazalana eto amintsika dia vitsivitsy any zay tiana ho ampiarina ny ampiarina zay tiana tsy ampiarina tsy ampiarina za manokana sy te eritreritra n'le hoe zon'olombela tsy antsony mihitsy n'le izy tonga le izy dia arao ny lalàna diffamation publique reny fanalamba raka fa be maso mihitsiny reo nge za mitodika aminao monsieur président fa reo olona reo olom-bitsy reo ataovatahoatra an'ireo vitsy reo aty feheziny reo olom-bitsy reo mpanohatra reo fa tsy olona betsaka reo koa ka hoe atahorana hoe hanonga-panjakana fa za aloha amiko dia mety amin'ireo dia tonga dia andraisana fepetra ho apekaro izy apekaro fanady adiny adidony teniteneny hoe mety tsy mety satria avelanareo ny ohatra mibanga amin'ny alina ohatrany eo nge izy dia ataony fatampoara nefa tsy mety ny zavatra ataony fa ny tian'ireo dia anao zay aparary fotsy ampalahelo sisa satria tasy avahoaka reo tsy mahatady dikan'izany amiko aloha so dia anenenana mihitsy andraisy fepetra amin'ny isa tokony
fanjakana isa tokony a dia miteniteny foana dia tena tonga dia apekary fanaty adimo fa raha ireo avelanareo anao zay tiana ataony eo sady manasavorita no marikoriko no mandreraka mihitsy nameritetra takana aloha dia tena eo mihitsy mamaleny reo olo reo fa reo olo reo dia tena hoe mampatatry le olo reo tsara mihitsy fa hoe olona sesy izy mampatatry le olo reo tsara fa tsy matatry izy mazany vahoaka izy ireny izy manompanopa tsy manina renaty ve misy kalana mama tena mampalahelo mihitsy ny aloha tena zany any tena hitalaoka fa raha mbola avela ohatrin'ireo foany reo olo reo olon-drity reo fa mbola avela ohatrin'ireo reo dia ny tanàna filozana dala fa tsy maintsy izy adala be dibe any anaraka an'ireo farany fa amiko aloha tena ataoko amin'ny vadiny filoham-pirenety tena miray fo aminao ahako fa aza miraharaha zany miazo avo alandrivotra fa ianao faiza zanaka tsara eny tsy mitovy amin'ireny zanak'olona mitatatantany anaty Facebook nefa présidente egonana ny ray famasinana sy ny fahamarinana nefa ireny zavatra ataony tsy ohatrin'ireny manko ny zanakao dia fa aza miraharaha zany fa izay vahoaka maro anisa ao arinanareo menakazy fa izy oatra misy anaty Facebook fa endreako daholo zay azo fenjena rehetra anaty Facebook amalito arehetrarehetra reny fa reo olo reo olombaniny fa tsy ohatrandry zareo akory dia tsy hitantsony zay ataony dia manangom-bato hitorahanan'le olona amin'ny tsy marina fa zalo na zany na ty zany dia mbola miverina amin'le tenitenety any eo hoe andray sy petra zay iay mazo tezitra fa tsy manota iay soana betsaka ianao dia makasitraka salama tompoka naivo jona no miantso miarabany mamy patrika dia miarabany sénateur tahina miaraban'ny vahoaka malagasy rehetra misy fanontaniana ampiasako amin'ny sénateur rehefa aveo fa haiko na fanazavana kely aloha mahakasika ny gazety sy ny tontolony tamin'ny manjery maly dia nampiakatra mpanao gazety ny tompony andraikitra atao amin'ny aina manjery izy zany ny présidenteny OGM mpanao gazety tany amin'ny antsivo angambany izay ny tiako atongavana zany dia zao ilay fanaovana gazety eto Madagasikara mihitsy no mampime satria misy an'le ligne éditoriale dia manoloana an'izay atao hoe la voix de 100 mètres azonareo ka mantiako atongavana ny mpanao gazety eto zany milaza le présidente maly fa hoe eto Madagasikara ony tsy misy mpanao gazety mpanohatra zany ary tsy misy mpanao gazety fomba zany ezaka hoe fa inona ry Gasikara fa inona ry Gasidely inona ry fidy izy le any amin'ny ABC dia zao le izy rehefa manao hevitra reny olona reny hoe mpanao investigation dia misy hery misesy manokana mibaiky ny heriferiny dia manome vaovao tenany ho an'ny vahoaka ary raha misy ny tena mpamosavy eto Madagasikara dia mpanao gazety manao an'izay zavatra zay laza le présidente fa miezaka hono ny mpanao gazety indrindra le maty aminy fa manome vaovao marina ny vahoaka malagasy ny enao fidelina zao maly satria tsy vahoaka zava maly dia alohandray areo mba enao fidelina fa mirary tsara fotsiny tompony tao ohatran'izay le telo raha dia tsy navoaka dia mahagaga na mpanao gazety olom-bofidy manina no atao amin'ny teny pary talefiteny ohatrany hoe tiaka namana ve dia ny mialatsiny kokefiky amin'ny fian zao zay hoe ty fidelina vo izy dia za za teteny hoe izy tena mpampanao gazety mary na inona teo maty aminy fa zao rehetrarehetra zao rehefa mba alain'ny mpanao gazety fa tompona radio sianina dia lasa mpanao gazety eritrery fotsiny ingekolo hoe tamin'ny kolotana fitondrana manga lanitra fa rehefa voadary ingaray fa nanao zavatra tsy mety maizy amin'ny Madagasikara dia mifanontaniana apetako amin'ny sénateur ho an'ny olom-bofidy na ho an'ny olom-botendry le manana kasikety be da be azonareo atao ve zay zavatra hoe sady député nareo na sénateur nareo fa manao gazety fopilariam-baty ary dia mahay natoandro ariva aza dia tatatata foana dia manaratra an'le volo dia manendrika azy dia mampafinaingy azonareo atao hoe zay inona ny sazy miandry anareo raha ohatra ka tsy vitanareo ny andraikitra maha-sénateur anareo na mandraikitra maha-député anareo lozanareo vazavaza fotsiny ao amin'ny radio mialatsiny fa kasikety maromaro mbola misy kasikety ary mpanosika manga zay ny kasikety anaovan'leran'izay fa atanjombo le manga
tsy mety masaka dia mbola izy io vazavaza miantso manjo ihany zay zany ty teny hoe manahoana zay zavatra zay a manoloana ny andraikitra zay fidiana vahoakanareo a rehefa aloha zany olom-bofity takataka mivazavaza ty vita ve na andraikitrareo sa tsy vita manaraka zay olona ny lalàna ianao ataoko hoe mieux placé kokoa no za satria izy na za koa za ao anatin'ny lalàna fa efa retraité mo fa ianao hitako hoe mahay no za ianao ny tiako hitondra fanazavana amity ravana ambomalaza ty satria lasa be dia be dia nisy olona ny téléphone ohatranay zao a dia nametsin'ny procureur hoe maninona olona no atazomina vonjy maiky any tanymora le olona fa tsy tonga dia gasaina mandrapahafatatra fa namono olona telopolo zay zao hoe rafa manina dimanjato marina raha manina arivo a dia lasa mpitsara daholo ny koa zany somary azy avao kely ihany dia izy hoe iny misy processus fanaovana fanadiadiana io fa tsy hoe zay sitapony olona satria namono olona tolo hoe avoakaingana dia hoe ela aveo le fanadiadiana raha izay samizay ny fanazava raha teo tamin'ny fanazavana zay fa aloha ngambany hoe mba hitondranao fanazavana kely afarany tiako atongavana dia zao tomoko CV tonga dia teneniko ahoana reny mpanao gazety mampiady angely reny reny mihitsy zany ataoko hoe mahatsianina ve ny olona ohatran'ireny vao mipotra fotsiny le fandarana na fantana petakara dia teny tongilana ianao dia normal le olona lasa fandramatra satria ampedinao ohatrany hoe forcinao fotsiny le général hoe anaiky hoe atao botulisme fa tsy tatao fampisaviana tafiditra anatin'ny roplanina tricety premier ministre sy mipofolofa zay dia ianao mitokony manambara zany ohatra ohatran'izay le asara tiako hoe le fanaovana gazety misy a sy le kaskety maromaro indrindra le olom-boafidy efa mba olom-boafidy ianao a tokony mba hajainao le safidim-boaka fa tsy loazanao manao gazety indray tona toko isorana betsaka iny dia makasitraka isorantsika rehetra atao anatin'izay faneho-kevitra izy amarana ny fanarantsika le matololo Madagasikara mafimafy ny tenin'ny mpiaino laza ary eo ihany koa hoe manomboka miteny ny pomba tsy mihitsy ihany hoe ny pomba ny fitondrana ohatrany hoe mifo miteny tanteraka mihitsy milaza ny faneho-kevitra eo ianao hitondra ny teny fampitiana sy misy fanontaniana napetraky ny ana teo mba aliana koa izao ny amalinao azy topoka reny olona reny dia isorana mandrakariva ary maro ny mbola hiditra fa fotoana moa manapetra tsy pomba fe-pomba ihany fa olona malagasy miaina eto Madagasikara ary mahita ny réalité eto Madagasikara miaina ihany koa an'izay atao hoe reny miaina an'izay natao hoe ray aman-dreny zany dia rariny sintsiny a raha manao faneho-kevitra tahaka an'ireny ny isika malagasy dia tsy mba ao anatin'ilay fisainana ny hoe mifanenjika na ory avamanana zany dia tsy fisainana malagasy zany ny fisainana malagasy ny fomba fijery malagasy dia ny hoe ahoana ny ahafahako misitana ny havako misitana ny namako ary rehefa mba toerana anankiray raha zay no fomba fijery miabo izy a lay ataontsika hoe manosika hatrany miroso hatrany makany amin'ny tsaratsara kokoa na zanako na zanaky ny hafa dia atao zay a mba hampisy an'izay fiainana an'izany sotoavina tena tsara indrindra izany a ho antsika eto an-toerana maromaro le fanontaniana hoe zahantsika ho valiana ao anatina fotoana fohy na sehatra teny fohy ihany mankasitraka n'ilay fahatsiarovana ary misaotra betsaka amin'ny fankasitrahana rehetrarehetra ihany koa izay nasehontsika mahakasika ny tenanay tsy eno eny tokoa tao anatin'ny fotoana fohifohy satria nandalo tsy fahasalamana nandritra ny fotoana lavalava na manao Patrika hitanao angamany natongavako teo a no mbola misy fitaovana ihany aty amiko atya mahakasika an'izany hoe fahazahoana ny fahasalamana izany a fa rehefa hoe mba misy azoazo entina ny tena dia tsy ho andra ny fotoanany hoe ndao fa ely zay ary ampiseho ihany koa ao anatin'izany hoe mbola eto ny fitondram-panjakana ary miaraka hatrany amin'ny vahoaka malagasy ny fitadiavana ny marina dia tena sarotra ary tafiditra ao anatin'izany ny CNIL tsy maintsy misy ny mety fiara-miasa amin'ny CNIL frantsay rehefa miroso tanteraka ny io sehatra anankiray io a ary maromaro ny zavatra azo atao
ny zay no nazavaintsika teo hoe fiarovana zavatra maro ary fisorohana zavatra maro amin'ny antoko sy ny kimila ary fahasahina ihany koa fa tsy sanatria hoe andeha anenjehana olona tokana na olona vitsy fanizaniza ao anatin'izay dia everina fa tena azo ataony tanteraka izany a fiarovana ny maolona sy ny identitény olona rehetrarehetra zany. Ny liberté de pensée et d'expression izay ataon'ny olombelona na ny fanaovan-gazety dia tsy natao mihitsy ny andeha notohinana ny maolona ny olona anankiray fa mino fa nareo mpanao gazety na manamamy patrika dia manana an'izay sotoavina zay ihany koa, manana ny etika nareo, manana ny déontologie, manana ny code nareo ka raha manohatra n'izany zavatra zany ary mifanohitra n'izany code zany ny zavatra lazaina dia ny lalàna ihany no maniry na lay mpanao gazety na lay maison d'édition na lay chef de rédaction dia voararany lalàna daholo zany rehetrarehetra zany raha afaka sazina ary afaka andraisana fepetra na amin'ny lafiny ataontsika hoe administrative zany na eo amin'ny lafiny ara-penaly ihany koa. Ny sehatra ny Ambohimalaza moa ataontsika hoe zavatra malaza tamina fotoana anankiray tsy sanatria hoe manambanimbany ny aiza na tsy manao tsinotsinona ny aiza fa ny fampatsehevana fotsiny ao anatin'ireny le faneho-kevitra ny olona ireny dia ny hoe raha nisy ny olona nijoro voalohany anisan'ny nijoro Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina tena nisy ary nanome tsiny azy na manamamy patrika no hoe inona moa ny idiranao aminao Andriamatoa filoham-pirenena fa maray aman-dreny azy ireo no nandraisany an'ireny fepetra ireny ary amaray aman-dreny azy ireo no ampisehoany hoe tsy misy tombony fa rehefa na iza tafiditra ao anatin'ireny resaka ireny na Ambohimalaza zany na Ambositra zany na Majunga zany na Tamatavy zany dia misy mivohy matso nefa maninona iry ihany fa maninona tsy iry tsy nanavaka ny fitondram-panjakana fa nefa na iza tafiditra tao anatin'izany zavatra zany dia nandraisana fepetra raha nisy ny mety hoe caractère pénal tao anatin'le izy dia efa miroso ilay fanadihadiana, miroso ilay raharaham-pitsarana, misy ny sehatra ny ataontsika hoe administratif kokoa zany hoe fandraisana fepetra manoloana an'ireo sakafo nareo entana maro isan-karazany izay noverina fa mety ho lany daty misy olona manaparitaka sy mivarotra an'izany dia efa nandraisana fepetra zany hoe etona dia manamafy mihitsy ary mamaly ny rentenin'ny olona ireny hoe misafidy zaza ny fitondram-panjakana na misafidy olona andraisana fepetra ny fitondram-panjakana tsy ere tompoko aoka re mba tsy hoditsoana lay vaovao fa tena ny fahamarinana no aoka mba hotoritsika fa lasa manimba marina moa ny tanjonareo manaparitaka an'ireny vaovao reny ange dia hoe ny ampisy korotana ihany ary ny ampisy ny savorovoro fa ny adidina ihany koa aty amin'ny ataontsika hoe mpanohana ny fanjakana ny milaza hoe tsy marina le zatra lazainareo satria nandray fepetra maro isan-karazany lazaina fa tany kongo ohatra hoe inona ny fepetra raisinareo mandray fepetra ny fitondram-panjakana menomenona ndray ianareo fa maninona ny tsy ty fa maninona ny tsy atao an'ity nefa dia misy ny zavatra zay raisina ary dia misy ny ataontsika hoe fanafody misy ny fidinana ifotony na teo ireny ministra ireny teo ny mpitsambo ary mbola any amin'izao fotoana izao mbola betsaka ny zavatra atao any ary zay ihany koa moa no iresahana sy hitenenana ny andreny le fotodrafitrasa araka ny voalaza teo ireny hoe tena ilaina ary mbola mila fanampiana amin'ny lafiny maro isan-karazany ny olona taka an'ireny mba isitraka bebe kokoa an'izay ataontsika hoe fampandrosoana zay efa natomboka dia irosontsika ao anatin'izay pérennisation ny asa zay efa natao zay na manamamy patrika tsy ho ampy ny fotoana raha ny fanirina sy ny zavatra zay tiana olazaina ny zava-dehibe dia izao hoe misy ny malagasy zay tena malagasy, misy ny malagasy zay mihevitra fa hoe za teny efa tsy malagasy tsony fa efa vahiny tsy ratsy ny vahiny raha ohatra ka mitondra fahasoavana sy mitondra zavatra soa tsara ho an'ny firenena ny zavatra atao fa raha manotohina kosa ny mahamalagasy anao sy ny mombamombanao le izy aleo atsaina ihany hoe gasy ianao aza tinoany zany naiza naiza toerana misy anao ninninona voninahitra eo ampelantananao dia tsinjovy ilay Madagasikara aiza no ampisy filaminana aiza no ampisy an'ilay fampandrosoana ahoana redy vahoaka telo amby telopolo tapitrisa zay miankina amiko fa raha diso teny avoaka ny tenako dia mety ho diso ihany koa ny zavatra zay andrasana izay no
mahasarotra atsika hoe ao ato anatin'ilay miaraka amin'ny fitondrana rehefa miresaka satria reo olona reo mantsy miteny ka miteny ary rehefa tapenam-bava dia tahaka ny hoe ity fitondram-panjakany tya manampim-bava tsy mbola nisy teto ny tapenam-bava fa ny zavatra nangatahana fotsiny dia ny hoe aoka re mba ao anatin'ny fifanajana aoka mba ao anatin'izay ataontsika hoe soatoavin'izay ny famoahana hevitra na mpanao gazety le olona na mpanao politika le olona dia izay zavatra izay no angatahantsika satria isika malagasy hafa no ny olona rehetrarehetra na inona toerana misy anao na inona voninahitra ao dia izay hoe soatoavina miandrandra foana ny fihavanana miandrandra foana n'izay hoe firaisan-kina miandrandra foana n'izay ataontsika hoe tombontsoa iombonana sy tombontsoa iraisana zay izay no tanjona ary izay ihany koa no levier de développement lehibe izay voizitsika ary ahafahantsika manatanteraka an'ireo programa maro isan-karazany miaraka ny andrimoto filoam-pirenena ka dia hitam-pamaranana namana mamy Patrika manatitra ny fankahirezana trany any ramatovatin'ny filoam-pirenena sy ny zanany manatitra ny fankahirezana trany any andriamato filoam-pirenena amin'ny didy izay efa nekena ary ny antsoroana amin'ireo velirano izay natolotra ny vahoaka malagasy ary miroso ao anatin'izany fanatanterahana an'izany zavatra rehetrarehetra zany mba ho tena azony vahoaka fa misy ilay olona mitsinjo an'ity malagasy ity misy olona tena miaro an'ity Madagasikara ity dia ianao zany andriamato filoam-pirenena tahin'Andriamanitra trany makasitraka atsika isoana betsaka ianao andriamato lolo Madagasikara sénateur tahin'Andrianandrasana ary dia makahiry anao ihany koa miraha soanao miraha fahasalamana mendrika mbola hita mihitsy hoe eo moa le fitaovana be ao anatiny fa dia miraha fahasalamana ho anao mba hatotosa soa ny adidy aman-draikitra eo ihany koa io fianianana sy andraikitra ngeza be izay antenain'ny vahoaka malagasy mihitsy fa hitondra vahaolana ngeza be manoloana ny olana izay misy iainan'ny vahoaka sy iainan'ny firenetsika any amin'ny sehatra ara-politika zay indrindraindrindra sy ny sehatra ara-tsosialy akasitrahana betsaka ianao vahiny teto amin'ny fandarana orazana dia misaotra betsaka tompoko Mampatrika Andrianjanahary teto amin'ny fanolorana raha riva amin'ny fitorany famerenana